Taranja atsipikanety be nahatratra efapolo teo no niatrika ilay Grand Open de Madagascar teo amin'ny taranja atsipikanety be ity izay nitanterahana tetsy amin'ny kianja filalaovana tenisy ambadiky ny Tourzital izay nikarakarain'ny Maxa Sport. Andriamatoa Andriatefy Maxa moa no tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fikarakarana ity afaninanana ity. L'équipe ny Rebika Irado Iandry no nanomboka ny vola 2,400,000 ariary izay natolotry ny mpikarakara Maxa Sport amin'ilay Grand Open de pétanque de Madagascar izay nitanterahana tetsy amin'ny ambadiky ny Tourzital amin'ny kianja fanaovana tenisy nandritra ny 3 andro nanomboka ny zoma teo ka ny farana io tolakandro io. Idady lala tahina no resiny Iandry sy Irado ary Rebika tamin'ny sa 3:15 teo amin'ny lalao famaranana. Afapo ny mpikarakara ity taranja ity andihany voalohany amin'ny Grand Open de pétanque ity ny Maxa Sport izay tarihan'ny Maxa Andriantefy. Ary mahafapo mihitsy ny fikarakarana an'ireto mpanao baolina reto. Zava-tsy naitenenina dia tamin'ity indray nitorako ity dia lancé an'ilay concept zay hoe 3 en 1. Dia les 3 en 1 io dikan'izay dia hoe 3 compétitions en 1 engagement. Azonao les premières compétitions nataonao igny zany le tour d'entraînement. Le tour d'entraînement igny mba izahara ny rehetra le terre battue sablé. Dia ny faharoa manarak'izay dia le atao hoe Grand Open de Madagascar. Grand Open de Madagascar io moa dia fantatra fa le misy 12 millions zany en jeu. 12 millions ho an'ny champion, 6 millions ho an'ny finaliste, et 3 millions ho an'ny demi-finaliste, et 1 million ho an'ny quart de finaliste. Et la troisième compétition, de itsonjovana an'ilay tontolon'ny pétanque zany. Dia mena troisième compétition zany hoe compétition de consolation. Ny fahitanao azy amin'ny mampikarakarana tsy dia nanany sarotra an'ilay mpilalao tsipikanety be teo amintsika ve ny lalao amin'ilay hoe terre battue sablé. Tena raha tena izy moa zany raha tena kalaza marina izy tokony tsy hanano sarotra azy izy satria lasa mora ary le izy satria tena stable be ino zany le surface egny tsisy hoe vato tsisy hoe tena azo anaovana teknika rehetra. Inona ary no atao hoe hetsika manaraka indray ho an'ny Maxa Sport ho aorian'ny tsipika misy hetsika be mihitsy zany afaka 3 volana eo kasainay atao karaha mandeha mizotra amin'ilay avanay azy ty zavatra ty dia itoy anatin'ny kanety be zay zany. Tsara marina moa fa tsy hoe zay ngeny hoe hitondra ny fahaizanay ampiakarana kanety be. Kanety be dia afa malaza eran-tany ary noho izy mato izy nalaza eran-tany dia structure de tutelle loatra ny fédération malgache de pétanque sy ny ligue de pétanque mitondra azy avo be ohatry zao fa zay indray anjaranay atao Max Sports Club dia manampy mba tsy hidina mihitsy nivoan'ny mpanao kanety be atsika zany fa dia anisan'ny sanga foana eran-tany. Terrain filalaovana tenisy izy ity nanaovana an'ilay tsipikanety be miverina ho filalaovana tenisy ndray izy rehefa vita ilay manifestation na boule dia miverina terrain raha tenisy indray izy zay le izy fa amin'ity terrain misy anay ity moa zany dia nitanjonay keo dia organiser zavatra hafa ny pétanque. Misy ihany koa ny compétition masters tennis zao atao eto afaka rotokom-bolana. Dia mety izy koa football 4 ho ataonay eto dia misy karazany be dia be ohatr'izay le izy.
Ifeno Iremy Douda no laharana fahatelo mitovy amin'ny Rindra Agoloma ary Irindra zay samy nahazo loka avokoa. Samy nanambara moa ny mpandray anjara tamin'ity fananity va dia afapo izy ireo tamin'ny filalaovana teto amin'ity kianja avakely ity satria dia kianja filalaovana tenisy zay norarahana fasika moa no nanaovana ity Grand Open de pétanque ity.